isaorantsika Andriamanitra fa mbola nomeny tombontsoa indray isika amin'ity takariva ity afaka tafahoana amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook, amin'ny alalan'ny onjapeo radio Asisy. Faly miarahaba antsika tsiraray avy ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny isam-batan'olona isa-tokantrano manaraka izao fandarana izao. Amin'ity anio ity dia hiditra indray isika amin'ny lohahevitra manaraka. Ao anatin'ny mandrakariva ilay lohahevitra lehibe manao hoe Jesosy manova fiainana ary anova ny tantaram-piainanao no resahantsika androany. Fa androany Jesosy izay nanova ny fiainan'ilay lehilahy anankiray Zakaiosy izany. Raha resahana amin'ny teny hafa dia hoe mpitaribato vilam-bava. Zay indray zany no aseho ao anatin'ny mahakasika ny Zakaiosy. Iza moa Zakaiosy? Nde ny soratra masina nosokafantsika ao amin'ny Lioka 5:10. Andiny voalohany ka hatramin'ny 10 no mitantara mahakasika ny fiainan'izany lehilahy zany. Ahoana ny voalaza nde vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha nakany Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamoretra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria foy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika ny aviavy izany Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana zany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Dia nidina faingana izy ka nampetrano azy sady faly. Ary anahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha trano amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao taminy hoe tompo hoe ino tompoko, ny atsasaky ny fananako meko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny zany. Ary hoy Jesosy taminy, anio tonga amin'ity trano ity ny famonjeny, fa izy dia zanaka Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona ilay tady sy hamonjy ny very. Raha jerevantsika izay tantara ny Zakaiosy izay, mponina tao Jeriko izy, tanànany mpisorona nisy azy, lehibe mpamoretra izany lehilahy zany, ary mpanan-karena fatratra teo anivon'ny fiarahamonina. Ny fiainany teo anivon'ny fiarahamonina nefa vokatr'izany, voalazan'ity Lioka 5:10 ity dia nalaza mihitsy izy hoe lehilahy mpanota teo amin'ny jiosy. Ratsy teo amin'ny jiosy ny asany satria mpamoretra izy. Ary misy karazany maro moa tao anatin'izany ny fankalana izay natao azy ireo. Ny voalazan'ny Lioka 5:12 ka hatramin'ny 7:10 anisan'ny tena hoe nankalana ny mpamoretra dia izao. Lioka 5:12 ka hatramin'ny 7:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia avokoa ny mpamoretra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatro, inona nataonay? Ary hoy izy taminy, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Mazava ny tenin'Andriamanitra eto ny antony fankalana an'ireto mpamoretra ireto, ary tao anatin'izany Zakaiosy, dia hoe mampandoa mihoatra noho izay notendrena alaina amin'ny hetra ny mpamoretra ka nokian'ny Jaona mpanao batisa mihitsy nisy ny amin'izany. Mila miova fo zany izy ireo, manajanona io fomba fiasa io raha tia atao batisa. Hita eto fa manao asa fanambakana vahoaka ny mpamoretra, ary dia nitombo harena tamin'izany asa ratsy zany izy ireo. Eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 amin'ny Lioka dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary nataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Dia avokoa ny mpamoretra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatro, inona nataonay? Ary hoy izy taminy, aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Ary nisy miaramila koa nanatona azy ka nanao taminy hoe ary inona kosa ny mba hataonay? Dia hoy izy taminy, aza mitoto foana amin'olona, ary aza miampangalainga mianina amin'ny karamanareo. Mazava be ny voalaza eto fa na ho an'ny vahoaka dia hoy izy hoe manana akanjo roa ianao dia omeo ny tsy manana zany. Ho amin'ny mpamoretra aza maka mihoatra noho izay nitendrena alainareo.
ho an'ny miaramila le hoe mpamoretreto de io zany fonctionnaire ny ilazanana io manjaka tokoa ny kolikoly ary miady am'izany ny fanjakana ny tenin'andriamanitra koa nefa de mbara mazava fa ho an'ny fonctionnaire zany mpiasa-panjakana ny ilazanana zany de aoka ho foanina ny kolikoly aoka tsisy ampandoa mihoatra zany zay tokony ho alaina raha tianao anovany fiainanao Andriamanitra ho an'ny miaramila zany hoe tafiditra ao anatin'izany ny polisy ny gendarme ny miaramila de ozy izy hoe aza mitoto foana zany hoe ialao le izy hoe mba ahitananao miaramila de manao an'ireny toejavatra rehetra reny mampatahotra vahoaka mampiororo fa ny angatahana de zao amin'ny fanatanteranao ny asa de ataovy fahitsiana le izy ary ozy izy hoe aoka ianina amin'ny karamanao ianao ialao fiampangana lainga ihany koa zay atao tianao ve ny ovan'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao ekeo ary raisy zany tenin'Andriamanitra zany dikan'ity atao hoe zakaios ty amin'ny teny grika de zao zakaios ny heviny pur être pur juste justifié zany hoe raha dika amin'ny teny malagasy de hoe madio marina no amarinina zay ny heviny nitady ahitan'i Jesosy anefany ty lehilahy ity rehefa fantany fa andalo ny tanàna zay nisy azy Jesosy de nanana etaeta tao aminy izy voalazan'ilay Lioka toko fa 7:17 teo manao hoe ary nitady ahita izay Jesosy izy nefa tsy afaka efa nandreny am' Jesosy ity mpanota anankiray ity antsona hoe madio marina no amarinina ity ny tsiry mafy tao am-pony anefany ny fandriana ny anana fiainana tsaratsara kokoa no zay efa misy eo aminy fantaniana mipetraka nefa de ny hoe iza ny afaka anome azy an'izany fiainana tsaratsara kokoa izany eny tsara mihitsy ny tsara lavitra efa nandre ny antso amin'ny fibebahana nentin'ny Jaona mpanao batisa ity lehibe ny mpamoretra ity niverina tao an-tsainy lalandava ny teny hoe aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo verevitra izy satria na hijanona azy izy amin'izany fomba izany iza no amerina amin'ny loniny indray zany ny fiainany tena madio marina no amarinina ny fiainany raha manoloanany jiosy rehetra manoloana ny fiarahamonina mihitsiny izay rahalahiny de efa tsy misy heviny ntsony mpanota izy manoloana ny olona rehetra ary amin'ny toerana rehetra de tena nankalaina mihitsy izy tsy nahasambatra azy intsony ny areny nitady fibebahana izy teo indrindra no rehefa hamaky any Jeriko Jesosy koa de nitady ahita zay Jesosy izy tao anatin'ny vahoaka be nijery izy izy am'reto ary zany Jesosy zany izy am'reto olo reto ilay Jesosy zay anova ny fiainana nanantony izy nefa indrisy voasakana ny fandriny inona no atao manoloana ny sakana tsy ahitanany Jesosy ny sakana teo aminy mantsy de zao nisy anankiroa izy ireo voalohany sakana avy amin'ny tenany foy izy araky ny voalaza vahoaka nefa marobe sakana faharoa de ny vahoaka araky ny hitantsika eo nanoloana n'izany toejavatra zany de hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa 7:telopolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo ary nandre izany ny olona de voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ry rahalahy inona no ataonay ary hoy Petera tamy mibebaha reo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina fibebahana zany no andrasana amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny fa 9:10 de ny tenin'Andriamanitra koa mibebaha ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana amin'ny fanatrehan'ny tompo io fibebahana io ry havana ny dikany de hoe miala amin'ny ratsy fanao sy ny toetra manohatra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra tao anatin'izany no ampamoretra le mampahandoa mihoatra io foana manao kolikoly izay nampahory vahoaka tokoa ho an'ny miaramila izay mitoto foana ozy izy ary de miampangalainga ary nasaina ianina amin'ny karamana ho an'ny vahoaka amin'ny akapobeany de ny fitsonjovana ny rahalahinao manana kanjoroa ianao omeo zay tsy manana manaka kohaniny ianao omeo zay tsy manana ao anatin'izany ny fibebahana zay resahana eto de fiverenana tanteraka amin'ny marina amin'ny fahamarinana ilay lehilahy marina zay le hoe zakaiosy marina
madio ary no amarinina. Reo alasakana nataony Zakaiosy mba hahafahany ahitan' Jesosy. Ny vahaolana zay niraisiny de reto niazakazaka ny sedrany olona eny aloha izy. Ho anao ihany koa azakivy zany. Andeha ioatra andreo olana ireo ianao. Iazakazaka ny aloha. Ary ny oatra lavitra n'izany de le sakana rabatana zay nataony nianika aviavy izy. Naka toerana avo izy zany mba hahafahany mahita an' Jesosy. Aoka esory ny hevitra rehetra mirehefarehefa mitandry ava-malala. Fa tsy ahitanao an' Jesosy zany. Andeha anakatra ny avo isika. Ka eny fa na de tontolo izay miiba ary ny tontolo manodidina antsika. Fa ianao kosa de anana ny toe-tsaina miabo anatratra ny avo ahafahanao mahita an' Jesosy. Tsarovy tsara fa ny olona vonina ho am'izany de ho lalovan'i Jesosy ny fiainana. Jerevy tsara ny tenin' Jesosy mahakasika an'ity lehilahy anankiray zay nioatra tany aloha, niakatra tamin'ny ho avo ary niala tamin'ireo sakana rabatana rehetra zay nahazo azy. De hoy Jesosy taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana. Lesona raisitsika am'izany ry avo-malala de zao. Betsaka mitady an' Jesosy fa rehefa misy ny sakana de tsy mandray ny fanandraman'ny Zakaiosy izy. Androany sahi manao ny fanandraman'ny Zakaiosy ianao. Efa ela no niainanao tao anatin'ny fahotana, fiainana tsy misy tsy mendrika. Efa leo ny fifosan'ny olona anao angambany ianao hoe mpanota mihitsiny. Maniry ny anana fiainana tsaratsara kokoa nefa ianao. Maniry fibebahana ianao ao am-ponao ao. De zao, misy fanantenana anao zay maniry iona am' Jesosy am'ty androany ity. Misy fanantenana ho anao anio. Ampitsibatika ny fiainanao Jesosy anio. Mamaky ny tanànan Jeriko. Mety tanànanao mihitsy izy am'izao fotoana izao. Ary renao ny fandalovany amin'ny alala zany hafatra zay ampitaina aminao any tokantrano zany. Misy fanantenana anao ka ho foana ny lasa ary ankehitriny iseviny ary no avy ho azo antoka ho anao. Satria nahoana noho izany. Andeha ny tenin'Andriamanitra tsany no hojerevantsika. Zao no voalazan'ny Lioka 8:15. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia nandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Niditra ao Jeriko Jesosy. Niantefa tamin'ny Zakaiosy ny afatra fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranony Jesosy anio. Mantefa amiko sy aminao manokana ihany koa zany. Ho tonga ao am'izay tadiavana ho azy Jesosy am'ty ariva ity ary rehefa eo izy de hiteny mivantana aminao. Eto zany toerana zany. Am'izao fotoana izao ary ao atokantranonao zany am'ty androany ity. Miteny aminao izy anio, tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio. Zay ny afatra Jesosy amintsika. Na inona zany fiheveran'ny olona anao de izany no ambarany aminao. Ianao rero ny banjiny satria tonga hamonjy ny mpanota Jesosy. Fa fantaniana mipetraka ihany koa de hoe inona ny avalinao an'izany. Valy teny Zakaiosy ry havana. Valy teny an' Jesosy de izao. Amin'ny 15. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaka ny fanandrako omeko ho an'ny malahelo ary raha misy zavatra olona nalaiko tamin'ny fanambakana de oneriko avy efatreny zany. Fifoazana sy fanavaozam-piainana no miseho teo amin'ny Zakaiosy ry havana. Nitsangana fa avy noho nanotanteraka izay takiny ny fiainana madio sy marina zany. Niteny tamin'ny tompo izy, io ny atao hoe fiekekeloka mivantana tamin'i Jesosy, tsy afaka ny hamelaeloka sy hanova ny fiainana. Ilay afaka hamelaeloka sy hanova ny fiainana zany. Fa ny loratena hanonitra ny tsy mety. Io le hoe tena sakrifisy mihitsy nataony satria ny atsasaka ny fananany de omeny malahelo de miampy fanolerina avy efatreny izay nalainy tamin'ny fanambakana. Azoko antoka fa tsy nisy tsony teo am-pelatana. Io ny atao hoe fiekekeloka mihitsy nataony Zakaiosy. Ao amin'ny obolona 20:20 de hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Zay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Fibebahana antary aloha, fiekekeloka ankehitriny ary naseho an'izany. Ny fiekekeloka de mazava mahafoy tanteraka ny ota ny dikan'izany. Tsy hoe hiverenana fa afoy tanteraka izany. Raha mijery ianao, ohatrinona sisa ny tavela mba hahafahan'ity lehilahy marina madio no amarinina ity ivelomany sisa. Ry havana, fiovan'ny fiheverana ny zava-manandanja amin'ny fiainana, changement de valeur no misy eto. Lasa tsy misy heviny tamintsony ny zavatra eto amin'ity tany ity.
satria nahazo tsara lavitra noho izany izy dia ny fiainany lanitra ambony zany. Ilay tompony izao rehetra izao no nametrahan'ny fiainany ankehitriny ary tiako ihany koa mba hametrahanao ny fiainanao amin'izao takariva izao. Fantan'ilay toriteny teo an-tendrombohitra nataon'i Jesosy hoe aza manahy, ary zany ihany koa nambara amin'ny isa-tokantrano amin'ity androany ity. Valitenin'i Jesosy ho an'ny olona izay nandalo fibebahana sy fekekeloka ohatry ny Zakaios ry havana. Dia eo amin'ny 15 amin'ny Luka 15 dia ozy izy hoe ary Jesosy taminy anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Anio ry havana fa tsy rahampitso, tonga eto. Tena voafaritra mazava ny antefan'ny hafatra eo amin'ilay tokantrano, raha ao amin'ny ankohonanao ihany koa zany raha mety ianao androany andray an'i Jesosy. Zanaky Abrahama ozy izy satria mpandova ny teny fikasana zany. Anio ny tonga ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama. Maninona ny hoe zanaky Abrahama? Tsy misy fibebahana tena izy ka tsy arahana asa fanavaozam-piainana, izany ny finoan'ny Abrahama ry havana. Ny fahamarinan'i Kristy dia tsy fitafiana fanao ivelany anaronana ny fahotana izay tsy tiana ekena arya ialana izany. Foto-kevitry ny fiainana izay manova toetra mampanahy ny mifehy ny fitondratena izany. Tsy io Zakaios io rery no nahazo ny fitahiana avy amin'i Jesosy, fa ny ankohona ny manontolo dia nandray an'izany. Tonga zanaky Abrahama izy rehetra. Rehefa mandray an'i Kristy ho mpamonjy azy manokana ny olona anankiray vao tonga ao aminy any famonjena. Efa nandray an'i Jesosy Zakaios, tsy tamin'ny mahavahiny mpandalo azy atao an-tranony fotsiny, fa mahailay mitoetra ao amin'ny tempolony fanahy masina azy. Ry havana, nampangain'ny olona mpanota izy, fa Jesosy kosa nampisy heviny indray ny fiainany ka nilaza azy hoe zanaky Abrahama izay sakaizan'Andriamanitra izy ankehitriny. Anio ihany koa ho anao koa izany tranga ny mpiainana izany. Teo zanaky Abrahama ve ianao? Izany hoe fiainana misy heviny fiainanao. Raisy Jesosy tadiavo izy eneo dia hitanao izy. Heno ny feony maniry hiditra ao am-ponao amin'izao ora sy fotoana izao. Mitsangana amin'iresa aminy, lazao amin'ny manontolo na inona fiheveran'ny olona anao, dia mazava ny tenin'i Jesosy. Tonga atao tranonao ny famonjena, ary ianao koa zanaky Abrahama. Mino izany ve ianao? Andriamanitra ny ahitahanao. Amen. Andriamanitra tomponay eo isaoranay lehibe ianao satria mbola miteny aminay indray ianao araka ny mpanomponao izay niresahana teo, Zakaios zany, izay nanova ny fiainany tokoa ianao. Tianay ihany koa Jesosy eo ny anodinanao ny tantaram-piainanay ka andalovanay fibebahana, fiekekeloka mba hahafahanao miteny aminay ihany koa fa tonga amin'ny tokantranonay ny famonjena. Iriko Jesosy malalo izay naheno izao fandarana izao mba ho tonga sy tafapakany amin'ny tokantranony tsirairay avy ny famonjena, dia hitahiry anay ao anatin'izany famonjena izany ianao. Apetraka feno am-pelantananao ny fiainanay amin'ity alina ity, aoka ho feno ny fiarovanao ny isa-tokantrano isam-batan'olona, dia ho averinao indray amin'ny fotoana tahaka an'izao indray hianonana ny vaovao mahafaly avy amin'ny teninao. Tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.